Nanaitra ny maro raha nahita an'ity andriamatoa Marc Tatandraza ity izay nitadirakitra tao antsenan'ny Toliara mba ho fanatsarana ny fambolena ataony any Bekilohono na antony nanaovany ity fitantazan-drakitra teny amin'ny tsenan'ny Toliara ity. Ho lazaintsika moa ny hafa ankoatran'izay sy ireo rehetra izay tokony ho lazaina fa mialohan' izany aloha dia mbola toy ny mahazatra ary tsy miova abonné foana ny sainantsika asio zay ny vidéo noho ny farany dia apetraho ihany koa ny komantera. Dia aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hery-soantsika amin'ny resaka izay ataontsika ato anatin'ity vidéo anankiray ity. Dao ary tompoko lahy, dao ary tompoko vavy. Hanombohantsika ny filazanany zava-misy ato anatin'ity vidéo anankiray ity dia resaka fifaninanana hidirana ho polisy izay nivaly ny androany maraina. Nivoaka ny androany maraina ny fifaninanana hidirana ho polisy. Ny lisitra dia azonao jerena eny amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka Anosy sy eny anivon'ny komisaria ao Andrenivohitra. Ny any amin'ny faritra kosa dia azonao jerena eny amin'ny bureau-ny fitalayavam-paritra ny filaminam-bahoaka. Koa dia faly ny vahoaka malagasy satria ny tombo ny polisy pirenena ary mety tombo ihany koa ny fahasambarany vahoaka malagasy satria mitombo ny mpitandro ny filaminana. Tsy mahagaga raha toaka feno hafaliana ny vahoaka malagasy raha toaka nisy an'ity zavatra ity satria ny vahoaka malagasy dia mahatsapa fa ny polisy dia ankaiky ny malagasy hatrany, ankaiky ny vahoaka hatrany. Namanao, namantsika ary namako ny polisy pirenena. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika ny polisy pirenena iny dia andeha risika hiresaka kely ny mikasika ny lozam-pifamoivoizana lehilahy efatra no naratra raha ny telo amin'izy ireo no tena voamafy noho ny fivadibadihan'ny fiara 4x4 iray tany amin'ny fokontany Amorondria namehana ny Omaly. Raha ny nambarany ireo nanatry maso dia fandehanana mafy no nahatonga ny loza, marina fa efa nentina nahazo ny toeram-pitsaboana ireo naratra. Mbola resaka fiara hatrany moa ity anankiray ity dia nisy lehilahy mamo nitoraka fiara mandalo. Noho ny tsy fahazakana nitoka dia fiara telo ny fanarakaraka no lasebatry ny torabato n'ity lehilahy iray mamo ity tao Tetezambato Ambohipionana Ambatolampy. Ny harivany 2 Oktobra lasa teo moa izany tranga izany. Fitaratra efatra no vaky vokatra izany, efa nosamborin'ny zandary no andron'io ihany izy ary hatao famitorana ary hatolotro ny fitsarana. Zay ihany koa moa ny mikasika aniny ndeha risika hiresaka kely ny tranga izay nisy tany Ambodiafotsy. Mbola resaka lozam-pifamoivoizana hatrany moa ity tranga izay niseho tany Ambodiafotsy ity, fiara sy moto nifandona. Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray teny amin'ny lalam-pirenena voalohany ny androany antoandro tokony ho tamin'ny 12 ora antoandro. Fiara sprinter iray no nifandona tamin'ny kodiaran-droa, tsy hitany ilay mpamily ilay moto nihodina tampoka ka niteraka ny loza. Vokany mipitika ilay mpitaingina moto nanao taingin-droa ary nahitana fahasimbana kosa ilay fiara. Rehefa niseho moa io trangana lozam-pifamoivoizana io dia efa ny entina namonjy ny hopitaly ireo naratra fa tsy nisy kosa ny aina nafoy. Tatoato zay moa dia lasa mateti-pitranga moa ity resaka lozam-pifamoivoizana ity, tsy hainy tena marina vokatry ny tsy fitandremana ve sa efa zanahary te-haka hoy ireo izay maneho ny hevitra. Mbola lozam-pifamoivoizana hatrany tany amin'ny RN7 androany. Fiara lehibe mpitondra entana charbon de terre avy any Toliara ho any Antsirabe no tradoza teo amin'ny 2 kilometatra tsy hiditra any Bevilany. Tsy nisy kosa ny aina nafoy ka izany no mahatonga ireo olona be dia be maneho ny hevitra ny hoe vokatry ny tsy fitandremana ve ity sa zanahary efa te-haka nefa tsy mahazo. Zay moa ny mikasika an'ireny lozam-pifamoivoizana ireny ndeha risika hijery kely ny fanehoan-kevitra izay nataona Henriette. Nanome fanehoan-kevitra moa izy andro vitsy lasa izay ary toy izao fanehoan-kevitra izay nomeny sy ny hafatra izay nambarany. Ny andro vitsy lasa izay no nilazana Henriette ny hoe marobe ianareo no mandefa akony taty amiko raha nahareny kabarin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoely tamin'ny afako Omaly. Izy nitokana ny studio TVM fanaovana vaovao antsary hoe asa nataonao daholo izany ampitsahiviny andriamatoa filoha izany ry ramatoa Henriette hoy ireo olona izay nandefa akony tany aminy.
Nampiatsiahy ihany koa moa i Harriet ny hoe tao ohatra ny rovan'i Madagasikara ny fanavoazana tanteraka ny ORTM, ny musée de l'audiovisuel sy ny sisa izay tsara ho voatanisa, izay sambany mba nanana ny haino amanjerim-panjakana. Ireo studio maromaro toy ny Solora Marolahy, ny studio Vandanitra, ny studio ho an'ny RNM, ny plateau Adihevitra eny na io studio notikanana io aza dia natsanganay ho an'ny vaovao antsariny TVM izay tena herin'ny ekipa manokana no nanamboarana azy tamizany. Tsy nanangana studio vaovao ny ORTM fa ilay efa nisy tao io navozina io taorian'ny fahazahoana ny fitaovana avy tamin'ny jika. Maro tsy voatanisany asa vite hoe hafatra izay nambarana Harriet hatrany raha nanao ity fanamarihana ity sy fanambarana izay nambarana ity. Nilaza ihany koa i Harriet ny hoe tamin'ny taona 2024 no vita ny famerinana fifampirarahana tamin'ny Japonais nafahana nahazo anireo fitaovana natolotra tamin'ny alatsinainy lasa teo ireo. Mankasitraka anareo ary maneho fisaorana feno ho an'ny andriamatoa filoham-pirenena nampiatsiahany asa rehetra vita nandritra ny nandalaovana teo amin'ny andraikitra, ankasitrahana ny fanohizana sy ny famaranana ny asa ankehitriny. Noho ny farany moa no nilazana Harriet ny hoe mino afa azonareo amizay ilay hoe tsy misy nanenenana mihitsy na kely aza ny tsy maheo amin'ny andraikitra intsony satria tsy nampitsanga menatra fa voarakitra ary mitoetra ny zavatra vita. Noho n'izany hoy izy hatrany na inona lazaina nanorina isika mpanorina isika, mankahery anireo tompon'andraikitra ankehitriny hahavita belavitra noho ny tamin'izany. Izany moa ny hafatrafatra izay nambarana Harriet manoloana ireny zavatra hitantsika ny andro vitsivitsy lasa ireny. Rehefa voalazantsika moa ny hafatrafatra izay nambarana Madame Harriet iny, ndeha resika hiresaka kely ny tranga izay niseho tany Vorobato, commune rurale Andrano Vorovato. Ity tranga anankiray ity moa dia resaka trano nodorany dahalo ary zazamena vava saika may. Trano iray no nodorany dahalo tany Vorobato, commune rurale Andrano Vorovato ny alatsinainy lasa teo. Rehefa may ny trano dia samy nanavitra ny ainy ireo 12 mianaka tao antrano ka adino tao ilay zazamena vava iray volana monja. Ny fokon'olona no niara ny salahy namonjy ilay zazamena vava ka avotra soa mantsara. Izany moa ny tranga izay niseho tany Vohibato, commune rurale Andrano Vorovato. Ny hamaramparanatsika ny filazana ny zavamisy ato anatin'ity video anankiray ity dia resaka trangana mahatsiravina izay niseho tany Toamasina. Vehivavy tompona kioska maty nisy nanafika. Nodimandry ilay vehivavy tompony kioska teo ankaikin'ny Otive Bazary Tanamakoa ny aliny alarobia 2 Oktobra teny andalana nody izy no nisy nanafika ary voany tsatokantsy maromaro. Efa nialana nenina ny tsabona izy saingy izao tsy tana izao intsony ny ainy. Tsapa sy hita fa tena mihetraketraka ny jolahy any Toamasina any, voatsy ela akory izay no nafaty ilay lehilahy mpivarotra hena vokatry ny fanafihana ihany koa. Iny ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy izy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo foana na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola entanina ny mbola hanaranareo ny video manaraka izay alatsakay ato. Zay fa tsy ataony lavan'ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.